La 4G Batelma vous présente Nivavo. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Misy ambadika politika avolenta ho ny solombavamboaka raha zafy tsy androfa Jean Brunel ny fitsipahany olona ilay lalàna amin'ny feny toaka gasy na izany aza ireo solombavamboaka ny tompony teny farany amin'izany. Nanamora ny fikarakarana taratasy tany ny fisian'ny guichet unika ho an'ny Antananarivo Atsimondrano tao anatin'ny herintaona mitombo avo roa hery ny olona maka sertifika juridika. Efa tafiditra ao anatin'ny récession économique Madagasikara amin'izao fotoana izao raha teo amin'ny sehatry ny tsy fanarahan-dalàna ohatra ny taona 2020. 7 isanjato no miasa amin'izay no very asa noho ny valinaretina Covid-19. Mpiadana manodidina ny 10 no fantatra fa nitondra voaka tamin'ireo izay hanala fanadinana baccalauréat ara-panatanjahantena teny amin'ny kianjana Alarobia. Vokatry ny krizy ara-pahasalamana, ny ena ihany koa ny performance an'ireo mpiadana ho ny tompona andraikitra. Maresaka iraisam-pirenena, nisy namono alina ny filoham-pirenena haïtien Jovenel Moïse. Araka ny fampitam-baovao tany an-toerana, olona maromaro tsy fantatra no nanafika ny trano foninany. Ny anditin'ireo vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao misy ambadika politika avolenta ho ny solombavamboaka raha zafinjendreo fa Jean Brunel ny fitsipahan'ireo olona ilay lalàna mifeny toaka gasy na izany azy ireo solombavamboaka ny tompony teny farany Henri Flora. Ny arahana lala fa voatsipaka ankitsy rano teo anatrehan'ireo olona tetsy Anosikely. Ilay volavolan-dalàna momba ny fampanaran-dalàna ny famokarana sy fivarotana, ny fitaterana ary ny fanondranana toaka gasy, nandritra iny fotoam-pivoriana ara-potoana farany teo iny. Misy ambadika kolikoly avolenta ny fitsipahan'ireo olona ity tolo-dalàna ity, raha ny nambaran'ny solombavamboaka nanolotra azy. Za manokana nefa dia risy lahatra fa tsy vanim-potoana intsony zao anoherana na hitsipahana tolo-dalàna ohatran'ireny. Ny antony dia tsotra itsika miady makany amin'ny fahaleovantena. Ary na ny fijeriny zao tontolo zao ary dia fijery mitotoka amin'izay fahaleovantena ny isam-pirenena zay. Na ireo firenena zay nitambatra ary dia amin'izao fotoana zao samy mitaky ny iverenany fahaleovantena samy rery le firenena tsiraidray. Zany hoe ilay fitsokana rivotra makany amina indépendantisme sy ny souverainisme de tena matanjaka be. Itsika ndray ohatrany hoe mbola miverina makany amina fijery voazanaka. Rehefa tafakatra amina sehatra avo ohatran'ireny ny raharaha anankiray dia azo eritreretina foana ny fisiana ambadika politika ary azo eritreretina foana ny fisiana paipaika sy kajikajy any ambadika any. Ka zany aloha tsy lavina fa miay ihany tena hoe mety misy ambadika politika reny fanapahan-kevitra reny. Nanamafy hatrany ity solombavamboaka ity fa toetsaina mampiempotra ny fivoarany vokatra malagasy ny fitsipahan'ireo olona ilay tolo-dalàna iny. Mbola mibaribary ny toetsaina voazanaka raha ny nambariny hatrany raha toka ny vokatra malagasy no sakanina amin'ny fomba tahaka ireny. Za aloha zany de tena tsy miambahamba amin'ny teny zany hoe fijery voazanaka satria maninona satria zay mantsy zany no antony nameno ny antenimiran-dolona hoe tsy mahasalama ny toaka gasy zay ny tsy nanekeny azy. De ozy hoe inona mitoka vazaha mahasalama. Ny fiboboana azy sy ny fisotroana azy tsy voalanjalanja no miteraka aretina fa tsy hoe lay vokatra na le famokarana na le asa tanana na le maizy azy ny taninao sy ny mpiarabelona sy ny mpiray-tandrazana aminao no ataonao tsinotsinony. Ka za aloha zany hatreto dia ino fanapahan-kevitry ny antenimiran-dolona fa za de resy lahatra tanteraka fa tsy vanim-potoana andavana zany tsony zao. Lay toaka gasy mazava tsara fa be de be
ny zavatra azo amadiana azy, na amin'ny lafiny sakafo, amin'ny lafiny zava-manitra, amin'ny lafiny fikarakarana haingo amam-bika, amin'ny lafiny angovo fandrehatra, amin'ny lafiny angovo ampiasaina amin'ny masinina sy ny fiara sy ny sisa. Raha hiverenana ny voarakitra ao anatin'ilay tolo-dalàna avy amin'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ity, tanjona voalohany ao anatin'izany ny mba hampalalaka sy hampanaran-dalàna ny famezivezena sy ny famarotana ny toaka gazy. Fa ao ihany koa ny fanomezan-daja ny vokatra malagasy sy noho ity vokatra iray ity, izay tsy afa-misaraka amin'ny kolontsaina malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao. Nanotsipahan'ireo loholona izay ity tolo-dalàna momba ny toaka gasy ity, ny eo anivony antenimieram-pirenena no tompony teny farany mahakasika izany. Andrasana amin'ny fotoam-pivoriana manaraka araka izany, ny hiverena n'ity tolo-dalàna mifehy ny toaka gasy ity eny anivony antenimieram-pirenena. Nanamora ny fikarakarana taratasy tany ny fisian'ny guichet unique ao Antananarivo Atsimondrano tao anatin'ny herintaona mitombo avy roa eny ny olona maka ny certificat juridique. Michela Leonardo. Raha ampitahaina tamin'ny taona 2024 ny tombo avy roa eny raha ny fanazavany tompon'andraikitra eo anivon'ny sampandrarany fananantany ny olona maka certificat de situation juridique ao Antananarivo Atsimondrano tao anatin'ny herintaona. Raha toka teo amin'ny 12 hatramin'ny 20 izany teo aloha tafiakatra 70 isan'andro izany amin'izao. Tsy misy intsony ihany koa ny filaharana ary ao anatin'ny minitra vitsy dia mivoaka ny taratasy. Akatra tena eo amin'ny hoe x2 mihitsy zany ny isan'ny olona maka an'le fanamarinana fananantany satria azo eo ilay izy fa tsy miverina ela be intsony. Raha ohatra ka efa tafiditra ao anatin'ny solosaina zany le fanamarinana le titre angatahan'ilay olona dia azo eo ilay izy. Avy mandovola izy dia mahazo ticket kely dia manao tirage niny eo, izany hoe eo amin'ny 2 minutes farafahelany. Raha sanatria ilay izy mbola en cours de traitement, izany hoe eo ampidirana anazy zahay no tonga ilay olona mangataka dia eo amin'ny 3 andro eo izy zany asaina miverina maka an'ilay izy. Zava-dehibe amin'ny sehatry ny fananantany ny fananana ny certificat de situation juridique. Amin'ny ankapobeny, isan'ny alàna amin'ny resaka adin-tany ny fahazoana izany raha ny fanazavana trany, eo ihany koa ny fampirisihana ny olona amin'ny fialana amin'ny kolikoly. Ny tombontsoan'izay zany dia ahafantaranao hoe iza no tompon'ilay tany, ny olona rehetra afaka mangataka fanamarinana fananantany mahakasika ny tany anankiray dia eo ny eo zany dia efa fantatra hoe iza no tompon'ilay tany. Fanentanana ho anareo mpanjifa mihitsy amin'ny ankapobeny efa miezaka ny fanamorana ny eto amin'ny fananantany amin'izao mba tsy ampivezivezy ka mba manentana izahay hoe ianareo mihitsy no mikarakara ty satria tena azo eo ny eo ny fanamarinana fananantany mba tsy anatonana mpanelanelana na hoe anatonana sanatria izany mpanera intsony. Rehatra amin'ny 2 minitra ny fakana certificat juridique amin'ny alalan'ny guichet unique ary 4,000 ariary ny saran'izany. Tsy misy sakana fanondranana vokatra malagasy makany a Frantsa na ao amin'ny vondrona Europeana ho ny masivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara izay namoaka fampahafantarana mahakasika izany tamin'ity androany ity Gaëtan Andriatsilavo. Manoloana ny resaka mandesy ny vaovao aparitaka ny anaty tambazotra an-tserasera mahakasika ny fanondranana ireo vokatra malagasy makany Frantsa namoaka fampahafantarana ny masivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara ary nanamafy fa tsy mbola nisy fiovana ny naota navoaka ny 3 jona teo anivon'ny fahatseranana na eto Madagasikara na any Frantsa ka mandrara ny fahafahana manondrana any Frantsa na any amin'ireo firenena ao anatin'ny vondrona Europeana. Nanamafy izany ihany koa ny fahatseranana frantsay ka nilaza fa tsy misy fepetra na fanapahan-kevitra noraisina mandrara ny fidiran'ireo vokatra malagasy eo amin'ny tsenan'ny vondrona Europeana. Ny vokatra malagasy tahaka ireo vokatra avy amin'ny firenen-kafa rehetra miondrana ao anatin'ny vondrona Europeana dia mandalo sy manaja ireo lamina napetraka. Isan'izany ny fananana fahazon-dalana, ny fanarahana ny fenitra takiana, ahitana ireo mombamomba ny entana, ny etikety sy ny maro hafa izay tsy midika ho fandarana akory. Ny fanarahana ny vokatra malagasy ireo fepetra sy fenitra takiana no ahafahana miditra ny tsenan'ny vondrona Europeana
izay mihoatra ny 400 tapitrisa ireo mpanjifa. Isan'ireo fepetra takiany frantsay amin'ny fanondranana vokatra te hiviny ny mahakasika ny kalitaon'ny vokatra azo avy amin'ny zavamaniry aondrana any amin'izy ireo, novaina ny fetra farany ambany amin'ny tany pesticide na ireo fanafody ampiasaina amin'ny fambolena. Araka izany, misy ireo karazana fanafody tsy azo ampiasaina intsony raha mampiditra vokatra any amin'ny vondrona Eropeanina isika, ary misy ireo singam-panafody izay nahena no ambany ny ta hita ao amin'ny vokatra aondrana any amin'izy ireo. Nisy ny fampahafantarana nataon'izy ireo ny farany volana Martsa lasa teo mahakasika izany. Mifandray ny faditseranana malagasy sy ny faditseranana frantsay raha ny fanazavana ho fanatsarana ny fanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena roa tonta. Ao anatin'ny fanajana, ireo dingana tsy maintsy arahana rehetra mahakasika izany. Nanamafy ny antso fanairana manoloana tsy fanjari-tsakafo misy any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara noho ny ahitany ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Abraham Randriamanana. Aorian'ny antsoavo nataon'ny talepana tanteraka eo anivon'ny PAM na ny programme alimentaire mondial mikasika antso fanjari-tsakafo misy any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Nanamafy ny antso fanairana momba izany tamin'ny alalan'ny compte Twitter nomaly ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Nambariny amin'izany fa efa miaina anaty mosary noho ny vokatra tsy ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro ireo vondrom-piarahamonina any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Navotrany ihany koa fa mizaka ny vokatra tsy lehibe ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro ireo mponina na tsy izy ireo aza niteraka ny fisian'izany. Firenena voalohany iarany mosary ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro ny eto Madagasikara raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Raha ny antontanisana avokany teo anivon'ny PAM, maherin'ny ray faingo 440 tapitrisa ireo mponina iarany tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Tsy ahivina, nanomboka ny faran'ny taona lasa teo, efa misy ny fiaraha-miasan'ny governemanta sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra atsimo. Ankoatra izay, isan'ireo vahaolana napetraky ny fitondram-panjakana nandritra ny fikaonan-doha fotony ho an'ny fampandrosoana no tanterahina ny volana jona lasa teo hiadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo any atsimo ny fanatsarana ny famatsin-drano amin'ny alalan'ny fametrahana ny pipeline, ny fanamboarana ny ozinina mpamokatra sakafo ary ny fanampiana ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena ny antoerana. Efa tafiditra ao anatin'ny recession économique Madagasikara amin'ny azao fotoana izao. Raha ny teo amin'ny sehatry ny tsy manara-dalàna ohatra ny taona 2020, 720 isanjaton'ny ireo ny asa ao anatin'izay no very asa noho ny avalina retina Covid-19 ny alarana efso. 720 isanjaton'ny mpiasa ao amin'ny sehatra tsy manara-dalàna na ny secteur informel no efa very asa ny taona 2020 araka ny antontanisana avoakan'ny Instat na ny Institut National des Statistiques. No io toedrara io, efa tafiditra ao anatin'ny recession économique na ny fitotonganan'ny toe-karena ao anatin'ny fotoana aingana i Madagasikara amin'izao ho ireo mpahay toe-karena. Zany hoe ilay toe-karena mihitsy no tena efa tafalatsaka lalina noho ny antony maro samihafa tena tafidina ambany izay falatsahan'ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana izao. Fa raha ny tokony izy manko dia ilay secteur informel ireo tokony ho tedavina ny fomba rehetra ahafahan'ireo informel ireo ivadika makany informel. Nefa ireo informel ireo ndray zany zao nefa very asa noho ny tsy fisian'ny tolotrasa mazava ho azy no mahatonga an'izay. Maninona ny tolotrasa tsy misy eto Madagasikara satria ilay toe-karena mihitsy no marefo. Rehefa marefo ilay toe-karena, ilay orinasa mpamokatra mihitsy zany no tsy afaka manome tolotra asa dia noho izany midina ny tany miasa. Ka izay le fisian'ny informel tena efa latsaka anaty zay marika lehibe zay fa tafiditra tanteraka ao anatin'ilay atao hoe recession économique tsika amin'izao fotoana. Tsy ny sehatra tsy manara-dalàna ihany hianovakasika izany fahaverezana asa izany fa na ny ao amin'ny sehatra manara-dalàna ihany koa azy, saingy tsy mbola mivoaka ny antontanisa hatreto. Ny fahaverezana asa nateraky ny fihoboana no nampiena ambany ny toe-karena eto Madagasikara izay efa hita taratra tao anatin'ny teti-bolam-panjakanana sy pantsina na ny LFR 2021. Raha toe-karena dia tsotra be. Tena mbola ao anatina situation délicate foana ny toe-karentsika après an'ity taona ity. Aza adino fefa niteny izay mpahay toe-karena tany lolotany raha mbola nandeha io Covid-19 io tamin'ny 2019 hoe raha tsisy fepetra raisin'ny fanjakana aingana dia aingana dia ny recession économique any tsy mbola ity 2020 ity fa ny amin'ny 2021. Ny dikan'izay ny somary ny moyen terme ny atenatenanezaka ny tena
hiatra tanteraka le fiatraikanyio valanaretin'io raha nyresaka raha toe-karena noho izany a dia tokony andray fipetra aingana ny fanjakana raha ny zavatra hitako ao anatin'io LFR io nefa dia mbola tsisy fipetra tena goavana tena resana satria ny fampianana ny budget tokony homenany reny secteur mamelombelona aingakaingana ny fiarahamonina malagasy mba hampisy toe-karena manjary reny ara no mena ao anatiny ny fanampiana sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina no vahaolana amerenana amin'ny loany ny toe-karena ankehitriny raha ny fanazavana sy ny sosikevitra natolotra ireo mpahay toe-karena Lava-mavao hafa kosa indray dia tsy mbola tanteraka tamin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana izay notanterahany anteny meram-pirenena teo iny ary mbola mikatso ny fitsarana ireo solombavam-bahoaka ireo mpitondra teo aloha izay ambara fa tsy maty manoto Henri Florio. Hita taratra ankehitriny fa mampitavozavoza ny raharam-pirenena sy ny fampiarana ny tany-tandalàna ary ny fampiarana ny tolérance zéro amin'ny fanenjena ireo mpitondra ambony sy nanao kolokolo avolenta teto amin'ny firenena ny fomba fiasan'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara. Araka ny fantatra, tsy voaresaka mihitsy ny mety ho fanohizana ny asa amin'ny fanenjena ireo mpitondra ambony ho nanao kolokolo ireo nandritra iny fotoam-pivoriana farany teo iny. Raha ny fantatra, antony roa no tsy nahatafiditra tao anatin'ny fanjaram-potoana ny hitsaran'ireo solombavambahoaka ireo ny antota taratasy misy sarombin'ny folo mahakasika ny minisitra teo aloha. Anisan'izany ny fivoriana natao tamin'ny alalan'ny visioconférence. Tsy maintsy manatrika ilay fotoam-pivoriana eo mantsy ilay olona hayahina ho voarohirohy na ny solon-tena ny araka ny fantatra. Na eo aza izany, tsy tokony ho sakana tamin'ny asa izany raha nifanehoan-kevitry ny mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana tamin'ny ity androany ity. Ka raha ohatra ka tamin'ity iray mandeha ity zany hoe nisy session parlementaire ordinaire tokony andinihana izy dia fialatsiny dia ny hoe satria visioconférence n'ilay izy ka tsy afaka tsy marina zany ka maninona hatramin'izao zany nanomboka ity session parlementaire ity ny asa rehetrarehetra ndraiky abeazany io dia natao visioconférence ka maninona tsy natao zao raha isitsika ohatra hoe ny zareo tao amin'ny commission ny budget et finance LFR teo afaka nivory zareo afaka nanapa-kevitra zareo afaka namoaka didry zareo afaka tafita tsara l'izy ka inona zay andinika dossier efa ao ampelatany efa hatramin'izay efa ela be mihitsy hoe dia tsy afaka mamoana hevitra. Mitarasoka sy tsy mazava ny fomba fiasan'ireo solombavambahoaka ho ity mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana ity. Voatery hihemotra indray ny fanenjena ireo mpanao kolokolo avolenta vokatry ny tsy fanaovan'ny anteny meram-pirenena ho laharam-pahamehana ny fandinihana ireo antota taratasy misy sarombin'ny folo ireo. Tsy mipetraka ihany koa ny fisaraham-pahefana eto amintsika raha ny fanazavana. Ohatrany tsy ilaina mihitsy ary tokony foanana azy le haute cour de justice ny lalàna momban'io satria le lalàna napetraka mihitsy no manao zay rehetrarehetra tsy avanina n'le fitsarana satria tsy mbola fahita eran-tany zany hoe haute cour de justice hoe institution judiciaire zany kanefa ny député no mibaiko anio fitsarana io zany hoe tsy afaka mitsara mihitsy zany ny mpitsara raha tsy mahazo autorisation ny député tsy afaka mitsara mihitsy zany ireo mpitsara reo kanefa misy le séparation des pouvoirs efa tsy izy tsony zany zay zavatra satria efa miditra any fotoam-pitsarany tokony any amin'ny magistrat no idiran'ny député. Tsy aivana fa ankoatra Claudine Razamamonjy, olona efatra no voatontonona matetika amin'ny raharaha kolokolo fanodikodiana mbola mpanjakana sy fanaovana kolokolo avolenta nambotry firenena nandritra ny fitondrana teo aloha. Efa niakatra teo anivon'ny anteny meram-pirenena ireo antota taratasy misy sarombin'ny folo mahavoasariongotra minisitra teo aloha ireo ny taona 2024 fa tsy nahafeon'ny fetrisa ireo solombavambahoaka mba hahafahana mandala izany na tsy. Niemotra indray izany amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'izany fa tsy mbola misy raharaha na iray asa voarainy ny fitsarana natao hitsara ireo mpitondra ambony ireo hatramin'izay ny jirony izay. Napafantatra ireo teboka tsy azo atao eny amin'ny lalana Rokadiarivo ny teo anivon'ny commune Ambohimankakely. Isan'ny tsy azo atao amin'izany ny andehanan'ny mpandeha tongotra, bisikileta sy sarety eny amin'ny lalan'ny fiara. Tsy azon'ny cortège mariage ijanona ihany koa Akanasara amin'izany lalana izany sy ny maro hafa nampanazavana. Tena tonga any nametraka an'ilay lalana iny hoe dia izao aloha vao manomboka izao dia aleo tokony tsisy azo hijanona intsony anatin'iny lalana iny ao anatin'ilay arean'ny bus iny ao anatin'iny rokady iny fa tsy parking aloha voalohany indrindra
faharoa manarakarak'izay a dia ho entanina mihitsy izay olona mampiasa ny rokady iny ho an'ilay tomobile indrindrindrindra dia tokony any amin'ny adroite foana ny mandeha dia passement à gauche fa misy ilay tomobile tena mandeha amin'ny à gauche foana nefa izy a mandeha miadana kely stricta mihitsy zay tombo manga kely mampirisika fitandrofila mihitsy satria miara-miasa akaiky amin'ny gendarmerie eto allo zay tomobile atratra rehetra mijanona amin'iny araka ny lazaina hoe tsy fakana sary akory n'iny ka misy mariazy a dia eny amin'ny rokady ny aka sary ohatrany any andafy any moa zany hoe tsisy aka sary eny amin'ny autoroute zany ka hijanona dia ho asika mihitsy zay a nampirisika gendarmerie mihitsy izay mijanonjanona amin'iny dia alaifo mihitsy ny papiany dia amena azy ny sahazahaza ao anazy ny mpivarotra rehetrarehetra amin'iny rokady amorony iny raha mahatratra zay dia tonga dia rofina tsisy atakandro fa tsy azo hivarotana amin'iny rokady aloha zay tena manentana foana fa ho avy tsy ho ela ny sahazy mety eo amin'ny herinandro angamba izay koa efa mivory araka ny lazaiko teo a ho avy mihitsy ny zavatra iarahanay miara-miasa amin'ny ministère en transport a ny aménagement gendarmerie sy ny polisy dia zavatra anankiray no fehizinay eo. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia tratra ny tanjona ary aleo tena arabary i Madagasikara amin'ny taona 2024 na izany azy ilaina ny jerena akaiky ny famahana ny olana ireo tantsaha hoy ny tompona ndraikitra Sabrina Rarso. Afaka roa taona aleo tena arabary i Madagasikara io ny tanjona napetraka ary raha ny zava-misy ankehitriny azo heverina ny fahatratrarana ny tanjona. Azo eritreretina ihany koa ny firosoana amin'ny fanondranana vary any ivelany afaka 5 taona raha ny nambaran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Tsy ny fahavitady tena arabary fotsiny fa hisitraka vary tsara kalitao ny vahoaka malagasy. Isin'ny sity modèle 10 osokafana amin'ny faritra manana velara-tany lehibe indrindra. Ampiarana ny fambolem-bary-papria eto Madagasikara, anampy amin'ny fanatratrarana ny tanjona sy anaraha-maso ny fambolena, manomboka amin'ny famokarana hatrany amin'ny fanjifana. Ny tokony ho izy tratra. Raha tsisy ny fanelingelenana sy ny fanakorontanana dia tratra. Satria raha mahitsitsika dia tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe mampitombo vokatra ny ministera fa mampitombo toeram-pambolena koa. Satria tsy vita ny vokatra miakatra fotsiny io fa tsika koa nefa mitombo isan'andro ary ny fandanitsika koa miova isan'andro. Noho izany ezaka lehibe ary ezaka mila tanterana avec le rythme aloha le izy tsy hisy ny sakatsakana, tsy hisy ny fanohitohina dia tratra io 2023 maleo tena arabary Madagasikara. Very ny 50 isanjato ny vokabary eto Madagasikara, vokatry ny tsy fahaizana mikarakara. Anisany mbola mampahory ireo tantsaha ihany koa hatramin'izao ny tsy fananana masim-bolo performant sy ny zezika azahoana mampitombo ny vokatra betsaka kokoa. Mbola anaovan'ny eo anivon'ny ministera sy ireo mpiara-miasa aminy ezaka goavana amin'izao fotoana izao. Ary asa adiny koa fa raha vokatra raha vary dia mbola eo koa ny resaka gestion post récolte izay anaovan'ny ministera ezaka be izy ankehitriny ary tafiditra ao anatin'ny projet io dia ny fanenana ireny perte post récolte ireny satria dia ngezangeza ny tany iny manodidina hatrany amin'ny 520 isanjato ny vokatra dia very amin'ny alalan'ny fikirakirana iny. Ratsy ny fitotoana azy, tsy voajinja raha-potoana ohatra dia imasoana amin'izay mihitsy ny ezaky ny ministera amin'ny izay tetikasa rehetrarehetra vonona ifanometanana amin'ny fanatanterana ny fahavitatena arabary. Itony fampiasana masim-bolo safiotra izay anisan'ny nahitana tapamokarana ambony tamin'ireo faritra nanatanterana ny fambolena. Akilany vonona trany ireo tantsaha anamafy ny fifanarahana. Maro lafolafo ny vidin'ny masim-bolo fa kosa ny vokatra azontsika aminazy dia azo tsapahitanana raha ohatra ka mahafeno ny fepetra izay takiana amin'ilay tantsaha. Amintsika amin'ny teny izao dia nahazo estimation ana production hatreo amin'ny 7 tonnes ny 5-6-7 moyen zany ny vokatra tany amin'ilay faritra izay nanaovana an'ilay izy. Dia tamin'io fotoana io nanao engagement ireo tantsaha hoe zahay dia vonona hanohy ny teknika mpambolena, izany hoe mbola hampiasa vary safiotra sy hampiasa ny teknika papri. Isa-taona
Malany vary 10 kilao ny olona tsirairay. Ankoatra io, mbola misy ny fandaniana tao, anisan'izany ohatra ny famadihana sy ny fahoriana. Raha ny loharanom-baovao azo, manodidina ny 7 sy 7 taona ny vary lany eto Madagasikara isan-taona, ary ny 10 isanjaton'ireo ny vary afarana avy any ivelany ny taona 2024. Nisy moa ny fihaonana teo amin'ny Mahepa sy ny gouvernement japonais mahakasika ny tetikasa-pamokarana amin'ny 5 taona ho avy. Moroso ny fanatanterahana ny fakan-kevitra ao anatin'ny PSE ny eto Madagasikara. Atanjona amin'ny zany ny fanavozana ny rafim-panabeazana ifanaraka amin'ny filan'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana. Abraham Randriamanana. Isan'ireo ahafahana mitondra fanatsarana ny sehatra ny fampianarana eto Madagasikara ny fanavozana ny rafim-panabeazana. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny PSE na ny tetim-pivoarana ho an'ny fampianarana eto Madagasikara ny fankahakevitra eny fotony. Andrafetana pakady entina ampiroboroboana izany raha ny fanazavana. Tsy mitazona ministera telopota ho azy irery ihany raha hoe ireo le roa hevitra ireo goavana na ny mahakasika ny PSE fa fizarana ary fakana ny hevitry ny rehetra hatrany amin'ny faritra hatraty an-drenivohitra ary amin'ny tontolo rehetrarehetra. Aorian'izay zany dia mba hitatsika ny tokony ho hatsaraina ho azontsika hoe taiza ny lesika ary hita hoe aiza ho aiza zany ny tokony ho atao indray. Nanomboka rahampitsy fahavalon'ny volana Jolay ary farana ny 10 ny volana Jolay ho avy izao ny fanatanterahana ny revue tematika momba ny PSE. Andray anjara amin'izany ireo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana miankina sy tsy miankina manerana ny nosy, eo ihany koa ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Ny ampy 120 indray ireo olona vao marina fa tratry ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha mitatra ny voaka tamin'ity androany ity. 12 ireo sitrana soamantsara, 47 ireo mbola ao anatin'ny forme grave ka 2 kosa no namoneny tamin'ny izany. Taka mazatra anaraka doka vatro isika melony diratsika amin'ny tapany faharoany vaovao. Rehefa avy ary. Mec, je vois pas ce que je peux faire avec 100 Aria. En tout cas, en 24 heures, tu peux faire plein de trucs avec 200 Aria. Entre autres, envoyer des tas de SMS, surfer sur le net, ou même partager ta journée. Alors imagine tout ce que tu peux faire en 24 heures avec 10 fois 200 Aria. Lâche plus ton phone. Pour 2 fois plus, t'en as plus que le double. Avec Yellow 200, tu as 50 SMS et ou 50 mégas à 200 arrière seulement. Tape vite le dièse 322 étoile 63 dièse. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Ho fiomanana sahady amin'ny fialan-tsasatra lehibe sy ho fampiroboroboana trano ny fizahantany anatiny. Ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro dia manolotra antsika ny andiany fahatelo amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 10 ary 10 Jolay 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Raha toy ianao ka mitady toerana hotsidiana na fialamboly azo atao mandritra ny fialan-tsasatra lehibe dia tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinianana isan-karazany. Andao anoana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana. Manoloana ny fitarainana voaray avy amin'ny von'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ireo mponina manaraka fitsaboana eny amin'ny CSB. Nisy ny fipetrahany raisina ampangarahana ny fanomezana ireo karazana fanafody mamaim-poana. Nambinina Ravela Orson. Tsy maintsy atao petadrindrina manomboka izao ireo fanafody mamaim-poana navidiana amin'ny vidiny mirary amin'ny alalan'ny fandraisana anjara eny amin'ireo CSB manerana ny Madagasikara. Manoloana izany dia nisy ny fitsidiana tampoka nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ireo rafitra fanafarana, fitahirizana
fitsinjarana fanafody misy eto amin'ny firenena ary niaona tamin'ireo lehibe ny CSB misy 520 ao amin'ny distrika ny Antsimondrano, komina Bemasoandro, Itaosy ny tenany. Ka androany zany dia lay mba isiny fanafody sitrahany vahoaka eny amin'ny tobim-pahasalamana. Marina moa fa ny fanafody amin'ny tobim-pahasalamana zany manomboka zao dia tiako milaza ampandremaso eto fa misy fanafody zay maimaimpona efa ndresako teo. Izy ireo dia osoratana mihitsy amin'ny tobim-pahasalamana hoe reto avokoa ny fanafody maimaimpona mba tsy sinitsony fivarotana azy ireny. Dia reto ndray fanafody zay misy fandraisana anjara ary mariako fa ny fandraisana anjara dia mirary fa efa misy lalàna zay mifehany zany. Araka ny nambarany ministry ny fahasalamam-bahoaka, ezahana hatrany ny isian'ireo fanafody izay ilain'ny vahoaka amin'ny fotoana izay ilaina azy ireny. Jeno vahaolana rehetra amin'ny olana maro samihafa mipetraka mba ahafahan'ny salama zany mampisy amin'ny fotoana rehetra ny fanafody izay ilaina amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny asany moa zany dia ny ataony dia ny mahazo ny fanafody dia no mitazona izany manao stockage dia rehefa avao ilay fitsinjarana an'ilay izy. Samy tompona andraikitra ny rehetra amin'ny fitsinjarana ireny fanafody maimaimpona ireny na ilay andraisana anjara amin'ny vidiny mirary mba hisitrahany be sy ny maro tombotsoa, ialana ihany koa ny amin'ny resaka kolikoly. Mpiadana mandidina ny folo no fantatra fa mitondra voaka tamin'ireo anao ny fanadinana baccalauréat ara-panatanjahantena teny amin'ny kianjana Alarobia. Vokatry ny krisy ara-pahasalamana ny ena ihany koa ny performance an'ireo mpiadana ho ny tompona andraikitra Iona Saina. Nanomboka ny alatsinainy teo no natanteraka ny fanadinana ara-panatanjahantena ireo mpianatra kilasy famararana teto Antananarivo. Ho an'ny teny amin'ny kianjana Alarobia tatao anatin'ny 3 andro manodidina ny 10 ireo mpianatra hita fa nitondra voaka ho ny tompona andraikitra. Akabe aloha zany nisy tokoa izay. Eo moa zany ny ankizy izay nandritra izay tsy nisiny ny EPS tany amin'ny établissement. Mety ho izay koa ngamba ny antony dia betsaka ireo izay atao hoe solafaka raha nandalo teo amin'ny dokotera nakaty aminay dia manodidina eo amin'ny 10 latsaka eo angamba ny taremarika azoko omena aloha hatreto hoe mety nitondra voaka ny ankizy vavy. Ny salataonan'izy ireo moa zany dia eo amin'ny 10 taona mihoatra kely eo. Amin'ny ankapobeny raha ny taremarika ao am-pelantananay moa zany dia efa misy ny sasany efa 13 semaines zany, ny sasany efa fatany ihany fa nisy ny sasany izay tena tsy fata mihitsy hoe 5-6 semaines zay vao ampafantarin'ny dokotera anazy, zay vao taitra ny ray aman-dreny mikoropaka amin'ny zavatra rehetra. Nampidira ny performance an'ireo mpiadana ihany koa ny fiatoana teo amin'ny fampianarana raha ny fahitan'ireo tompona andraikitra, maro ireo tsy ampy fiomanana ka sempotra. Nanomboka alatsinainy hatramin'izao aloha zany atao hoe nanodididina teo amin'ny 30 teo zany ny ankizy mety nandalo tao amin'ny dokotera, fa atao hoe ny tena nanana fahasaharotana angamba dia ny ankizy teo amin'ny 5-9 teo izay ny afara tamin'ny ankizy iray hoe izy voatery tsy maintsy ny evacuena ny omaly. Amin'ny ankapobeny dia niena tena hita hoe niena be zany ny performance moa zany ny lazainay anazy ny zava-bitan'ireo ankizy tamin'ity taona ity zany mihoatra tamin'ny 3 taona sy ny 4 taona lasa. Ny mpianatra sokajy teknika manodidina ny 4,000 isa sy ny sokajy ankapobeny série A2 izay manodidina ny 2,000 isa ihany koa araka ny taremarika azo avy amin'ny tompona andraikitra, mpiadana avy any Sabotsynamena sy Talata Volonondry no natanteraka ny fanadinana ara-panatanjahantena teto amin'ny kianjana Alarobia. Hatramin'ny androany, mpiadana manodidina ny 20 no tsy tonga natanteraka ny fanadinana teny antoerana. Niroso tamin'ny fanalana ireo mpivarotra rehetra amoron-dalana teo anivon'ny komuna Antananarivo ny farany herinandro teo. Fandaminana no natao mba ampidirana ny sehatra mantiana ireo mpivarotra rehetra eny amoron-dalana eny. Sabrina Rarso. Nanomboka ny farany herinandro lasa teo, niroso tamin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ny mpitantana an-tsenan'ny komuna Antananarivo. Analana ny korotana sy ny maloto amoron-dalana izay natokana andehanan'ny mpandeha tongotra.
efa nisy ny fanomanana mialoha ireo mpivarotra rehetra teny toerana raha ny nambarany lehibe any tsena. Nanomboka teo mivavahadany cheminot Antanimena hatrany amin'ny rond-point no nanatanterahana ny fandaminana. Antanimena izay hita fa nisy korotana sady maloto dia nizahana natao ny fandaminana izay natao tamin'ny zoma lasa teo. Nanomboka teo amin'ny vavahadin'ny stade cheminot Antanimena mandraka tonga teo amin'ny rond-point torak'izay ihany koa ny miankina amin'ny sisin'ny tamboho CEG Antanimena. Nisy fandaminana moa izany napetraka tamin'ireo mpivarotra ireo ary efa vita hatramin'ny elany ny fanoratana ny anarana izany hoe recensement nataonay teto anivonitsena nangalana an'ireo anaran'ireo mpivarotra ireo. Ankoatra ny fanalana ny korotana amoron-dalana, ilaina ihany koa ny fidiran'ireo mpivarotra amin'ny sisin-dalana amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Hamelomana ny ankohonana dia homena tsena izy dia asaintsika mandoa rehetra izy. Misy ihany koa mpivarotra izay manana le toerana lehibe izany hoe box en dur izany ao anatina tsena dia ataontsika ara-dalàna ihany koa izy dia atao andoa abonnement isambolana atỳ amintsika komina. Amin'izay fotoana izay zany tafiditra ao anaty sehatra ara-dalàna izy fa tsy mpivarotra amoron-dalana intsony. Ary izay ny tanjon'ny komina amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny hamaty anina ny asa amin'ny tsirairay, ahoana ny anesorana an'ireo mpivarotra amoron-dalana mba hilamina ny tanàna. Misy ny sazy ho an'ireo mpivarotra minitsy manara-dalàna mikasa hiverina eo amin'ny toerana ivarotana nanalana azy ireo. Mbola itony ny hetsika fandaminana, ireo mpivarotra eo Beoririka mihazo ny posaram-bany akaiky ny Magrony esorina. Eo amin'ny tsenany Antaniavo kosa ny toerana amin-drana ireo mpivarotra rehetra ny esorina. Nitondra fanazavana mahakasika ny raharaha adi-tanina tonga resabe tao Antsirabe ny herinandro lasa teo ny mpisolo vava avy amin'ny ankilany izay laza fananangana fototra-afitrasa tsy ara-dalàna teo ambonin'ny tany iray titre sy borné atao amin'ny fokotany Parc de l'Est. Kolo TV Antsirabe. Niteraka resabe tato atony resaka adi-tany teto amin'ny fokotany Parc de l'Est Antsirabe renivohitra. Taorian'ny fanambaran'ny olona iray izay nilaza fa tompon'ny tany ary manana taratasy mazava mahakasika izany. Ankilany kosa dia nanao fanambarana ny mpisolo vavan'ireo voalaza fa nakakeriny tany ary manana ny antota taratasy mazava ihany koa. Mitondra ny fanazavana amin'ity fotoana ity, fanazavana izay mahatonga resabe moa zany, natonga tsao mandeha momba ny tany eny amin'ny Parc de l'Est. Mikasika ny io tany io le soa mitoy 67-70p Leo Parc de l'Est dia takizao ny tena fandehany tompoko. Izy io dia azo tamina prescription acquisitive. Izany prescription acquisitive zany moa zany dia ny lalàna no mamaritra an'izany. Milaza zany raha fitinina tsotra hoe ny teratany malagasy rehetrarehetra izy rehefa mafeny ny fepetra amina tany titre borné ka nafeny fepetra fa mipetraka teo izy nanamaity milala teo nandritry ny 20 taona. Zay zany le délai takiny. Azo tsapaina zany nandritry ny 20 taona. Izay ao amariny ny ordonnansan'ny fitsarana io. Ary ny fepetra fahatelo dia hoe manana qualité na nampiasan'io tany io zany mitohy continuité zany paisible zany hoe tsy nisy eritreritra teo ary fatam-bahoaka hitan'ny vavolombelona tonona mihitsy izy ho tompony eo amin'ny toerana io. Izay ny atao hoe prescription acquisitive. Avy amin'izay no nangatahany rakotonena dadany reto rakotonena resahana reto nahazo ny tany io. Marioko aloha fa le rakotonena rainy no nangataka ny tany izay efa mipetraka tamin'ny 1974 nanamaity milala an'io. 2015 izy tompoko ny nangataka an'io rehefa fatany hoe nafen'ny fepetra izy araka le niteneniko teo ambony. No amafisiny reto farany fa tsisy ny amboletra na ny tsindry izay nahafahana nazahoana ny tany fa nanaraka ireo fepetra rehetra izay takina sy voalazan'ny lalàna. Manao antsoavo mako izy hoe tsirariny ny fitondrana, ny fitsarana, ny ambaratonga pahefana rehetra zany dia ohatrany hoe donto osy izy no teny an'izay. Izay nefa anitsy izay fomba fijery zay hatrany amin'ny ambaratonga rehetra rehetra tompoko
dia na raha natsakasendavany ary misy traçabilité zany azo amarinina eto ampelantananay dolo zany taratasy zany ny tiano resahana zany dia tamin'ny fomba ara-dalàna misy lalàna velona tompoko mikasika ny tany ary nyfanana tany tena resaka be lay olona zay manao an'izao resaka tsy dia tena mahafinaritra zao a misy ny fotoana hitenenana moa misy fotoana ny anginana fotoana zany zao a hitenenanay hoe zao ny eny zavatra marina dia misy zany ato tantaratasy zany misy zany arazo amarinina zany fa tsy hoe resahana fotsiny dia hoe izay no marina. Andrasana ny mety hotoy andraraha mahakasika ity ady tany teto amin'ny fokotany parc de l'Est Antsirabe renivohitra ity Andrinirinana Andray Merso Kolo TV Antsirabe. Sarotra ho an'ireo olona manana fahasembanana toy ny marinina ny mahazo ny fanentanana fandrindram-piterahana sy fitsaboana ara-pananana ho fanampiana azy ireo nisy ny fanentanana manokana ho azy ireo amin'ny ankizy taizana ao amin'ny akama na ny sekoly mitaiza ny ankizy marinina ilarina efso. Tokony sitraka ny fanentanana sy ny fitsaboana ara-pananana ihany koa ireo olona manana fahasembanana toy ny olona marinina. Antonona ny tanana sy nampahafantarana ireo tanora taizana ao amin'ny akama na ny sekoly mitaiza olona marinina ny fandrindram-piterahana ho fiarovana azy ireo. Kilasy taona fahasivy sy kilasy famaranana no nisitraka izany fanentanana izany. Isany anatin'izy olona manao fahasembanana ny fahazahoany ny vaovao maro samihafa. Fafitra ihany nefa io raha ny aina aman-jery taontsika ny jerena satria io ilay fandikanteny. Raha misy fanentanana rehetrarehetra izay mandeha amin'ny fahitalavitra zany dia tokony misy fandikana amin'ny tenin'ny tanana daholo. Dia teto zany zareo afaka mivalapatra tsara nametraka fanontaniana amin'izay hevitra manetikitika azy. Fa ny amin'ny fahitalavitra indray tsy misy mandika teny amin'ireny fanentanana reny ary ihany koa tsy misy fanontaniana azo napetraka. Tena azo le lohahevitra nampitaina aminy ary ny raha ny fanontaniana izay apetraka izy ireo zany dia tsy lana mihitsy tena hoe liana zany izy amin'ilay izy fanezana ihany koa moa fanentanana hoe hifanentana amin'ny taonany sy ny kilasy misy anazy sy ny sehatra izay sekoly izay iasana anaovana fanentanana. Ilaina hoy ireo tanora manana fahasembanana ny fanentanana toy izao satria maro ny tombontsoa ary mora ho azy ireo ny mandray sy mahazo ny resaka fandrindram-piterahana. Taloha zahay tena mbola tsy misy fifanana momba an'izany mihitsy mahakasika ny fandrindram-piterahana sy ohatr'izany fa ny handicapé international izy no nampahafantatra dia hoe ahoana fiarovana mba tsy ho bevoka izy zany akafananay. Ny olona tena tsy misy fa tsy dia misy zany sady tsy misy koa ny mpandika teny amin'ny télé dia matesika tsisy fa rehefa mba misy mpandika teny dia mba azony ihany fa le izy zany tsy dia misy dia tsy dia mahazo satria ihany koa indraindray le raha tsy hita sy ny ohatr'izany fanotanjonay izy aloha hoe fanatsara aloha sady tsy toy izao mbola kely dia miomana aloha omanina tsara aloha le ho avy. Manana zo toy ny olon-drehetra amin'ny fisitrahana fitsaboana ihany koa ireo olona manana fahasembanana ka tafiditra ao anatin'ny tetikasany wish to action ny fanentanana sy fampisitrahana ireo olona manana fahasembanana ny fandrindram-piterahana sy ny fitsaboana ara-pananahana. Efa mipetraka amin'ny fomba ofisialy nandritra ny fandalova-ministry ny fiarovam-pirenena tany amin'ny faritra avaratry ny nosy ny ZDS Ankarana. Nisy ihany koa ny fijerena amin'ny foto-drafitrasa misy ao amin'ny 2e bataillon d'infanterie de marine. Ny alarina efso. Ao anatin'ny fanovandravitra tanteraka ankehitriny tafika malagasy ka anisan'ny tanjona amin'izany ny fametrahana fandriampahalemana maharitra manendrana ny nosy. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena tany amin'ny faritra avaratry ny nosy no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny komanda ny farim-piarovana sy ny fandriampahalemana Ankarana na ny ZDS Ankarana. Ny ZDS no rafitra vaovao manolo ny faritany miaramila teo aloha. No amafisin'ny ministra nandritra io fionana io ny andraikitra sy ny vokatra andrasana amin'ny komandany ZDS mba hisian'ny vokatra azo sapahitanana ho an'ny vahoaka malagasy. Nazavainy ihany koa fa ny fametrahana ny 2e bataillon d'infanterie de marine any an-toerana mba ahafahan'ny tafika mihetsika avy hatrany manoloana ny tsy fandriampahalemana an-dranomasina sy ny fiarovana ny sistan'ny Madagasikara hiatrina amin'ireo vahiny miditra antsokosoky eto Madagasikara. Nandritra jerevana ireo foto-drafitrasa misy ao amin'ity toerana ity.
trangam-piarahamonina kosa indray dia jolahy miisa 7 indray no trateky ny polisy-pirenena ao Toamasina nandritry ny fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny lasibatra amin'izany ny alatra moto fanadina. Atao anatin'ny herinandro izay miamirongatra hatrany ny alatra moto ao Toamasina ao. Andianjatovo vao eritreriny no mifandray tendro amina tambazotra iray ka mampanano sarotra ny fandringanana ny asa ratsy raha ny fanazavana azo avy ao anivon'ny polisy-pirenena. Ireo karazana moto moderna no tena lasebatra amin'izany noho ny kalitao sy ny vidiny somary ambonimbony kokoa. Hangam-piasa ireto jolahy ireo tamin'ny fanovana ny lokony amanendriky ny moto azon'izy ireo ary ny famarotana izany amin'ny toeran-kafa. Tambazotra iray no efa sarona tamin'ny farany herinandro teo mialohan'ny nankalazany ny fetim-pirenena. Jiolahy miisa 7 no tsarona tamin'izany ka moto miisa 7 sy bisikleta iray no avotra nandritra izany. Jiolahy miisa 3 hafa kosa no sarona ny andro ny omaly taoriny ny velam-pandriky ny fanaovan'ny tompon'entana very niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ka moto 2 no fantatra fa tavaverina amin'ny tompony. Atao amin'ny fokotany Andranomady 1141 ny asabotsy fo alahady teo no nitranganiny ity fangalarana moto ity. Tovolahy iray mpiara-miasa amin'ny ireto farany no mbola karona fatratra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Manomboka mandro tsalavoloa indray ny poniny Toamasina amin'izao fotoana izao raha toa ka efa somary nandro fahalemana ny tany teo aloha kely teo. Maresaka isam-pirenena izay hatrany dia nisy namono alina ny filoham-pirenena haïtien Jovenel Moïse araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Olona maromaro tsy fantatra no nanafika ny trano fonenany fanadina. Tokony ho tamin'ny iray ora maraina ny talata ifoandroany alarobia nisy namono tao amin'ny trano fonenany filoham-pirenena haïtien Jovenel Moïse. Olona maromaro no nanafika tany amin'ny trano io. Komando izy ireo, ny sasany niteny tamin'ny fiteny Espagnol, ny sasany niteny tamin'ny teny Anglisy, raha ny fanazavany teo anivon'ny gouvernementany Haïti. Tsy misy ahafantarana azy ireo hatreto. Maty noho ny ratra nahazo azy ihany koa nandritra io fanafiany io ny vadin'ny filoha haïtien ity. Misokatra ny fanadihadiana mikasika izay. Etsekilany, tsy mbola fantatra mazava ny ho toy ny fitantanana ny firenena any an-toerana. Raha toa voalaza ny lalàna, fa ny filohan'ny Cour de Cassation no manolo ny filoham-pirenena raha misy ny fialany. Amin'izao fotoana izao anefa tsy mbola misy olona amin'ny toerana io. Antony, namoy ny iainy volana Jona teo noho ny Covid-19 ilay teo amin'ny toerany filohan'ny Cour de Cassation io. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasahanao nanaraka izany soafa tsara daholo. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.